afatra pasika 2024 mitsangana amin'ny maty. Fitadiavana mitona eo azany fety. Fanadinam-panjakana baccalauréat aizany informatician no office du bac. Topo klasy topoko vavy afaly tafahoana aminao ndreny tenako amin'izao alatsinainy pasika 2024 izao miarabanao ary mirasoa antsika rehetra natratra izay pasika izay manasanao mpanajana topo klasy topoko vavy anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Abetsaka tamin'ireo hampitsangatsangana androany anoho ny safidy ny toerana akaiky mba hampifaliana ny fianakaviana na ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra izany anany distrika manodidina tsy dia nisy inona no manateti-bola manokana ihany koa raha ny fanadihadiana izay natao tamin'ity androany ity. Zero Menjanahary avitra solondehibe Mateo Prinsisy Andry Rakotomalala. Tamin'ny 1:10 latsaka 10 minitra fotoana nandalovanay dety toy izao ny filarana anseho teto amin'ny vavahady ny valanjavaboary ny Tsimbazaza. Nisy ireo laza fa efa tamin'ny fitoran maraina no nanomboka ny lahatra teto tonga no ny fahafantarana fa mety ho be ny olona tsy nisy tety bidiny omanina fa izay ampifaliny ankizy no atao satria ty akaiky anay satria koa ty kalma kokoa sy sakafo toza fotsiny sakafo nentinentina mba hampitondra ankizy hijery biby ay sady ty mahafinaritra akaiky nenay zao raha zay folo zay zao zay dia samy nanambatambatra vola iny nanaovana anazy dia teo amin'ny anina teo zao nenay ny lany teo amin'ny 5,400 alina ie zay ny sakafo lanay sy ny anina hoaninay taty ie miaraka amin'ny frais akoatra ho fidirana zany teo amin'ny 5 alina zany mba mampijery anazy an'le sokatra sovaly satria izy mba mijery dessin animé dia mahita ndray dia mba hitany mivantana amin'izay le izy efa lalilany teo reo sisa mba hoentina mijery biby ny ankizy zay fofinaretan'ny ankizy hoe ty Tsimbazaza dia zay nandanana ty androany tsy maintsy manomanako vola daholo na ny miditra ao na ny atony lalaon'ny ankizy vola daholo. Raha ny fanazavana azo dia nitombo ny olona nitsidika ny parka Tsimbazaza tamin'ity alatsinainy pasika ity raha mitaha tamin'ny taona lasa tsy ny teto amin'ny parka Tsimbazaza ihany no nahitana filaharam-be toy izao fa teto amin'ny zaridaina nambojatovy ihany koa ity no akaiky tsy mandany sarandalana sy vola be loatra ka izay no antony safidianana manokana ny eto satria ty mba akaikikaiky aminay satria mijaly tômôbila be rehefa mody tsisy fa zay eo am-pelantanana no atao mavita tena efa misy teo amin'ny adiny ray tonga amba vavoangy akaingana koa ny tonga mana tena mbola tafiditra fa eto akaikikaiky eto ve tsy tafiditra fa manao zay mahafapony ankizy miaritra aloha ty hitsaka inona tonga hoe aty amonjy tokony alena ty mba misy malomaloka mba iarahana amin'ny fady aman-janaka atao zay mahafapo azy fa aloha nefa safidiana tsy budget manana manokana tsy dia misy loatra atao tsotsotra eo dia efa mety tena milahatra be aloha hoe dia efa mandeha milamako le andro koa mafana dia efa dia hitraty fotsy aloha fa mitonga ny ankizy milahatra hitsangatsangana le mitsangatsangana miaraka amin'ny famille koa ny tena na le andro mafana ary tsy sarona azy iny zara raha manao fety sisa ny akamaroany malagasy ankehitriny ny lehibe ihany koa no mahalala tsy misy ka isan'ny antony manery ireo ray aman-dreny sasany tsy maintsy ianao fandaniana kely toy izao rehefa fety sy fotoam-pitsangatsanganana toy izay ihany koa ny tetsy analakely sy ny manodidina fen'olona ny arabe ny fahaleovan-tena noho ny vola tsy misy ny fitaterana sarotra rehefa fety tahaka izao no ny tsafidanan'ireo olona hijanona eto Antananarivo any tamin'ity alatsinainy pasika ity. le fiainana zao efa raha malala ny fahasarotan'ny fiainana dia tsy maintsy mba mitsinjitsinjo kely ny apitso mividim-piainana efa sarotra be dia hoe juste zany dia hoe raha fa mba mandehandeha ny ankizy mba manala stress mba mitondratondra ny ankizy dia efa zay zao efa raha mahita nefa raha 50,000 zany tsy mahavita zay moa zany efa menako zany tonga eto amin'ny kianjan'ny 13 mai raha mahita le fahasarotan'le fiainana dia tsy maintsy hoe mba mitondra nreto zavokely eto mandehandeha zany ny afapolo tsy misy afapo satria raha malala fa zao moa zany no vahoaka ary atao hoe tsy dia misy zavatra hojerevana eto zany fa hoe le raha mandeha sy le masiny azy no hitana eto fa noho natao-le tsy fisiny zany misarotra le fiainana dia zay ny safidianana hoe aleo eto ihany no mandeha ny tompoko
ka mba eto aloha zao mankalaza le izy fa le hoe andeha any alavitra be hitanao konkoa le fiainana zao fa tsy dia azo anarina tsy le eo amin'ny resaka hoe tomanana mahitsy zany tsy voahana ivelany fa mba rofa voaka kely ny trano fotsiny faty hijery an'le fampisehoana le enina ary amin'ny club nautique fa tsy ampy le vola dia aleo mandeha mitsangatsangana ho an'ny eny mpitsangatsanganana ny vola zay ny antony nandehanana aty aloha atao mahafa-po fa zay nefa tsy maintsy iainana aleo tatanana ihany fa eto mba akaikaiky ho hainareo ihany ny taxi be zany raha ohatra hoe sy ny taxi bosy raha voalavitra dia zalahy tapatapakandro ihany dia fa fetiny andro hainao ihaniko vola tsy misy rehetrarehetra iny dia mba mampifalifaly kely ny ankizy ampianala kely fa etirako mba ohatra mba misy kely mba ahafahana ty zany mba mirarirary andeha ho an'ny voakary ianao dia nefa na tômôbila ary tsisy ka andeha tongotra endrika maloko nitazana teny amin'ny tarehany rehetra nandritra ny fety noho ny vidim-piainana tsy azo iranana na izany tsy izany dia hevitra iray ny alana sasatra sy ny voahan'ny rehetra ity androany ity ka isan'ny safidin'izy ireo ny teo analakely izay nakana sary sy ny tsangatsanganana samba no nisy etsika toy izao teto amin'ny kianjamaintso ansavasava itosy rehefa fotoana ny fialam-boly toy izao araka ny fanazavana dia sarotra ny dingana ny olalovana sy ny fanapahan-kevitra ny raisina manoloana ny fasahiranana amin'seho amin'izao fotoana satria la plupart du temps efa nisy spectacle ety itosy dia tany mena foana dia zay ny nananana initiative hoe lundi de Pâques andro fitsangatsanganana andro fialam-boly maninona moa raha atao amin'ny toerana misy verdure ny vy koa araka ny hitanareo tsara ny vy dia zay zany natonga nay nanao an'le spectacle tetỳ amin'ny kianjamaintso itosy dia ny mampiavaka ny spectacle ihany koa efa misy sakafo rehetrarehetra sy zava-pisotra eto an-toerana zava-pisotro rehetrarehetra zany hoe nanala fasahiranana ho any rehetra zany zay hoe mandoa vidim-pidirana izy dia rehefa tonga ato izy efa misy sakafo ato mividy sa mivarotra sakafo zay mivarotra zava-pisotro dia efa tsy miasa saina amin'ny anao riz cantonné sy salade de pâte fa tonga dia ato no manjifa rehetrarehetra ny vidim-pidirana koa mirary dia mirary raha hoe amin'izao fiainana efa sarotra izao tena afaka atao hoe mirary amin'ny vidim-pidirana rapport amin'ny qualité any zavatra arosinay nambaran'ireo mpitsangatsangana kosa fa isan'ny antony isafidianana ity toerana ity na dia vaovao aza ny mahakaiky ilay toerana ho an'ny mponina tsy mindrano azy eo ihany koa ny filaminana kokoa raha mitamy toeran-kafa izay mety hitrangana lozam-pifamoivozana ety zany mba akaiky anay satria izay dia masandro mipetraka ny organisation koa tsara mba akaikaiky amin'ny toerana misy anay moa le voaka lavitra tsy mety raha fety ohatry zao amin'le accidence ny any sy ny embouteillage calme zany mba hoe miala kely amin'le ao amin'ny centre ville sy any amin'le misy artiste dia mba sady hoe tsy akaiky tanàna zany dia vety zany mipetraka mampiavaka an'le izy zao le malalaka tsara tsisy mifanositosika samy nanao izay ampifaly ny ankolany arak'izay zava-misy eo ampilatanana ny tsirairay amin'izao fety ny paska izao fa tsy nisy andro ny tsarana kosa androany ho an'ny malagasy sasany tsy maintsy mitady mba hinanana ho ny fanehoan-kevitra fa tsy maraka anaovana fety intsony ny oento manana havitra sy olo-lehibe andry rakotomalala maro tamin'ireo malagasy no nanoho ny asana andavanandro nateo azan'ny fetiny alatsinain'ny paska ity reraka kanefa tsy maintsy mitady hoy ny fanehoan-kevitra ireo olo-pirenena noho ny fidangan'ny vidim-piainana vidim-piainana miakatra dia tsy maintsy mila voly bebe dia tsy afaka mitsangatsangana zany bebe satria ny vola ilaina satria raha vao mandeha tsika dia matetika satria ny entana mitsika lafy masokarena fahaseranana zany mipetraka zay mampitiny asa andavanandro satria ny vidim-piainana efa mafy moa ka mba mandany an'reto atandro zao dia mba mody ny atandro fa ny ankizy kely moa fa lasa mba mitsangatsangana dia ny lehibe zany tsy maintsy manohy ny asa mandraka foana satria tia ny afa fivelomana tsy vitany hoe miasa mambolana ianao na ohatrany ka hoe misy aty anay fa nohanina androany tadavina androany moa nohanina kapitsy koa tadavina kapitsy dia tsy maintsy mitady ohatran'ny efa fahazarana avy nanaty ankizy mitondra ny ankizy mandehandeany moa zany ny lehibe amin'izao avy nanaty sandro zareo mitsangatsangana any dia ny tena manararoatra miasa asa ihany mba menomenoana amin'ny banka isan'andro fa sahirana daoly mantena marina dia mba mamenomena sitsany izay
tsy tsaina hay mba hoe misy kely na dia kely ary maina tena tsisy karama ny tena marina fa fikirizana te hanana fiainana tsaratsara kokoa endrika aleon'ny fahantrana lalina miezaka ny mitrakatrany ny malagasy kanefa ny finiavana avy amin'ny mpitondra anampitosika tsy misy very fanahy mbola velona ny rehetra amin'ny asarotam-piainana amin'izao fa somary nangina ny lalana tamin'ny ankapobeny akoatra ireo teny amin'ny toeram-pitsangatsanganana androany izay tsy nisy ny fitohanana nandritra ny tontolo andro na tamin'ireo toerana ahitana fitohanana matetika aza teto andrenivohitra ny zotram-pilaminana ihany kosa ny fety raha ny vaovao voangona hatrany avitra solonaibe andry rakotomala. Ny maraina teo nisy fitohanana maivamaivana raha ny fanazavana azo tamin'ny tandron'ny filaminana no ireo malagasy ny safidiny andeha hivokana Antananarivo ankalazana ity alatsinain'ny Paska ity. Toy ny arabe nangina ny tanàna vitsy ireo fiara nivezivezy ny hena ihany koa ireo fiara fitaterana. Madio kokoa ny rivotra hoarina tamin'ny isan'andro fa ny olona ny mameno arabe. Tsy nisy fitohanana araka izany lalana rehetra na tamin'ireo ahitana fitohanana lavareny aza. Saika ny lalana ratsy tsy mbola misy fanamboarana hatramin'ny androany na tonga fitohanana kely toy ny tetsy amin'ny 17 hektara sy ny manodidina ho fitandronan'ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana indrindra rehefa miverin'ireo havan'ny lavitra dia polisy 500 no niparitaka manerana n'Antananarivo. Isan'ny nampitombona ihany koa ireo nandrindra ny fifamoivoizana eny amin'ny toerana inao be fitohanana ohatra amin'izany ny Etsanosat toerana izay tsy afaka fitohanana rehefa andavanandro. Milamina amin'ny ankapobeny fety raha ny fanazavana hatrany hatramin'ny nanaovana ny fanadihadiana satria tsy mbola nisy ny adana ny lozam-pifamoivoizana hatramin'ny nangalana ny vaovao. Fa andro lehibe ho an'ny finoana kristianina ny Paska fotoana nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty atelona hataoriana nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana saika feno avokoa moa ny fiangonana omaly aladin'ny Paska niompana betsaka tamin'ny tokony hijoron'ny kristianina aka hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao ny afatra nampitaindreo irak'Andriamanitra. Zermany Minjanary sy Mateo Prince. Rifa fatesanao aiza moa ny herinao efa nitsangana tokoa ira FFPM manana koako teto amin'ny fiangonana Loteranina Ambohimasina Itosy. Feno trano ny fiangonana nandritra ny fidirana indromy ataona ny filazantsara ny lioka noho nitondrana ny afatra ho an'ny mpino. Zao zavatra miseho amin'ny fiainantsika manokana tsy ampy ny vola miditra dia lasa manimba ny fiainany zany amin'ny zavatra miseho. Zao ny syndicat vao miteny fa tokony ho ray tapotrisa ho ny karama farany ambany eto Madagasikara dia izay no hitakiny. Maro ny olona tsy manana trano ray havana, misy ny tarainao roana anay tsy maharo fa-trano anay, maro ny tsy manana fahasalamana, maro manana havana maty ary fantatsika ny ratra rehetra izay ateraky ny alahelo vokatra zany. Afaka mifaly satria Paska androany fotoana namonjen'Andriamanitra antsika na dia anaty fotoan-tsarika azy dia misy fanantenana sy fifaliana tian'Andriamanitra omena anao manomboka amin'izao. Ka io fifaliana ity zao averon'Andriamanitra amin'laoniny isika mba hitambatra daholo. Andriamanitra nitady fihavanana amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary manome zany fiainam-baovao zany ho antsika. Manana fiangonana antsika ary zay moa raisana ny fanasan'ny tompo hoe ananatsika fiombonan'ny olona masina. Izany anie le tadiavin'Andriamanitra miombona ny mpiray finoana fiombonan'ny olona masina tsy ho tanterakintsika zany raha tsy avaozina amin'ny Paska isika. Manana ny lanjany manokana ny fanasan'ny tompo rehefa fetin'ny Paska toy izao indrindra fa ho an'ny fiangonana ao anatin'ny FFKM. Zaza miisa 110 ohatra no nahazo sakramenta masin'ny batisa nandritra ny fanompo-pivavahana raha ho an'ny teto amin'ny FLM Ambohimasina. Enina kosa ho an'ny teto amin'ny fiangonana MTM Jerosalema vaovao. Feno trano ny tranon'Andriamanitra. Toy izany ihany koa ny teto amin'ny fiangonana Ekara naresaka ny voninahitra sy ny fisaorana an'Andriamanitra. Ny tsikaritra dia nazoto tanteraka ny kristiana namonjy ny fanompo-pivavahana tamin'ireo fiangonana rehetra izay nolalovana nankalaza an'Andriamanitra na ho an'ny fidirana voalohany izany na ho an'ny fidirana faharoa itsira teo
no pasika faharoa nazahoan'ny fiangonana ny vo taorian'ny amehana ara-pahasalamana noho ny valanaretina covid-19. Pasika hitondra fandresena sy fanantenana ho an'ny malagasy any ity pasika 2024 ity. Io no teny firariantsony nataon'ny Filomary Karavalomanana ho an'ny mpino kristianina rehetra sy ny vahoaka malagasy nandritra ny fiombonam-bavaka teny Merikasinina omaly. Niarany ombom-bavaka tamin'ireo mpino atao amin'ny FJKM Merikasinina moa ny Filomary Karavalomanana mivady niaraka tamin'ny angonany omaly alahady ny pasika 2024. Ny Antsiprian zay. Zava-dehibe hoantsika koa zany mankalaza ny andro pasika zany dia mirava ny vahoaka eto Merikasinina mpiara-mivavaka ray-tanàna ray komina mirava ny vahoaka malagasy ihany koa tena mirava ny rehetra iram-pana amin'ity fankalazana ny pasika 2024 araka ny fankalantsika azy ny pasika zany dia nandresen'ny toto ny fahafatesana pasika fandresena da dia andesy to azo pesika dazaitao amea fitsangana ny tompo amin'ny maty dia anova ny tantara araka ny tototeny teo satria nitsangana ny tompo nitsangana dia dia nampiseho fandresena ny fahafatesana ary ino vato fanasahandray ao am'repitapina teo to miery Jesosy Kristy ary ny fahatelo zay nazavaiteo koa dia hoe amelelina atsika amin'ny telo mba lalatokotsika fa zany tenin'Andriamanitra zany telo dia afaka hitaizatsika mba hitondratsika amin'ny fahendrena amin'ny fahalalana ary indrindra amin'ny fitiavatsika namatsika. Eo amin'izay vaovao finoana izay hatrany mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao i Kristy. Epistilin'ny Paoly ho an'ny Efesianina toko 5:4 no nitondrany ny filohan'ny fiangonana FJKM ny mpitandrina Irakoami Andriamasoa ny alahadin'ny pasika teo. Niantsony olom-pirenena malagasy mba hitovy amin'ny Kristy sy hitsangana izy mba hitondra fiovana tsy nivoana tamin'izay ihany koa ny afatra nataon'ny kardinaly Désiré Tsarazana filohan'ny fiangonana katolika eto Madagasikara raha nilaza fa tsy mandroso famemotra ny firenena malagasy ankehitriny. Ando miaratina Andry Rakotomalala. Ny antefetany amin'ny sambatan'olona na kristianina na tsy ny afatra pasika nataony mpitandrana Ami Irakoandriamasoa mifo azy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Ianao sakaiza manody manoro kanefa mamadika toy ny Jodasy Iskariota adalam-bola ka namadika ny tompony tamin'ny sekely 30 mitsangana amin'ny maty. Ianao feno hafanampody isy toerana toan'ny Petera ny kapa ny sofiny malikopa ny pomposorona be mitsangana amin'ny maty. Ianao mpitarika be resaka nefa tsy mena mivadika toan'ny Petera nandray itelon'ny tompony ny zavatra ny lokalokana hafa nefa ny tena atao hafa mitsangana amin'ny maty. Ianao mpianatra Kristy nefa toy ireo mpianatra kanosa nitsokana tanjaka na nitsokany tanjaka no mitorojony mafy mitsangana amin'ny maty. Ianao mpitsara tsy say mijoro amin'ny fahamarinana manameloka olona hitanao fa tsy meloka manasa tanana hoporofon'ny fialana ndraikitra feno akanosana toy ny gouverneura Plato mitsangana amin'ny maty. Ianareo vahoaka vokisany manam-pahefana langa asesika hamono olo marina dia roboka tsy ampisainana asaina mifidy dia jiolany fidina toy ireo vahoaka tao Jerosalema fahizay mitsangana amin'ny maty. Voaka tamin'ny fanginany ihany koa ny kardinaly Désiré Tsarazana naneho ny tsy fihetezana sy ny fiamora ny firenena amin'ny lafiny maro ankehitriny. Tsy takonao fenina ho izy fa miemotra ny firenena ary mampametra-panontaniana ny maro mbola hiova hiatsara zany any aoriana. Mitaky fiaramentany rehetra no ahafana mampandroso any Madagasikara. Tsy manozana sanatry ny bava fa milaza
ny zava-misy tsy andro sy mihitsy isika raha tsy miova ny toetsena baranahy ny fitsaram-belatsihy hafa ny zavatra tenenina hafa ny zavatra atao ny vola no mibaiko ny rehetra ary mazava ho azy efa mankaleo ny teniny azy fa tsy maintsy tenenina ihany ny fisian'ny kolikoly amin'ny ambaratonga nasa amin'ny sehatra maro samy hafa vitantsika no mampandroso aingana ity firenentsika ity raha miaraka amin'ny Jesosy Kristy nitsangako velona isika handroso malaky amiko isika raha tsara tantana ny zava-misy eto amintsika na itsakio izy ny laza ary nanamantso avo amin'ny fanovana toe-tsaina sy ny fanaovana laram-pamiana ny fampandrosoana ny faritra tsirairay isiny ny fampandrosoana ny antso ireo manampahefana ambony sy ireo kandida ho filohampirenena ihany koa izy anatsahatra ireo endrika kolikoly atao amin'ny vahoaka mpifidy amin'ny alalan'ireo fanomezana samihafa miantso azy ireo ny tenany mba hiainy fampandrosoana ny firenena fa tsy fantoka amin'ny tombotsoany manokana niara-niombom-bavaka tamin'ireo mpino katolika tao Vatican omaly aladiny pasika ny Papa François anisy afatra nataony mahakasika ny ady sy ny fifandirana misy maneran-tany ka tsy ampamaritoerana ny fandriampahalemana miantso ny fianakaviam-be iraisampirenena ny tenany manoloana izany sy anatsahatra ireo ady samy hafa ireo andomiaratiana sy andry rakotomala manameloka ireo endrika manotoina tsisy ny fandriampahalemana maneran-tany ny Papa François nandritra ny afatrana taona omaly tamin'ny fetin'ny Pasika manoloana ireo mpino mandidina ny rahetsy nivavaka atao amin'ny kianja ny Masindapiera tao Vatican nametraka ny ahiahiny manoloana ny fanafiana tao Proche-Orient tato ato ny tenany izay mandraona ary manotoina ny fifampidiniany amin'ny Israelianina sy Palestinianina raha nambarany fifampiresana izay mifantoka betsaka momba ny herisetra ao amin'ity faritra ity ankoatra ireo ny tanisy ireo tranga maromaro misy maneran-tany toy ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena ao Tunisie ny fitadiavana vahaolana amin'ny sy ny famarina toerana ao Liban ny krizy ara-politika sy ny mahaolona ao Haïti ary ireo niara-ny fampiororona iraisam-pirenena tany Burkina Faso, Mozambique, Nigeria ary Mali i Papa François nisy ny teny fankahirezana nataony tamin'ireo niarambony tamin'ilay horonon-tany tranga tany Turquie sy Syrie ny volana febroary lasa teo izay nafatesan'olona mahery ny 7,5 alina sy faravana fototra afitrasa maro tsy nimadiny ihany koa ataony tamin'ny taona 2022 ny resaka mahakasika ny ady amin'ny Rosia sy ny Ukraine i Papa François nitondra ny teny fampiononana ho an'ireo naratra sy namony ainy ny antso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny tenany amarana ity ady ity tsy izay ihany fa ny ady rehetra maneran'izao tontolo izao tsy siny raha mandrika intsony lafim-bavao ny politika kosa indray avery ny asym-pahefana noho ny afitsoko ity fitonana ity ho ny fanehoan-kevitra anatin'ny lainga sy fitakarela tratrano no hitantanana ny firenena tsy mahagaga raha izao no hiafarany ny fiainan'ny malagasy tompo-teny farany ny rehetra amin'ny fifidianana raha mbola te-hijano anatin'izao fangirifirina izao na novapezy ka hanankina ny fiainana amin'ny olona mahay mahavita ary tsy manao akombakambava andomiaratiana andry rakotomalala enimbolana tsy alana izao fitondrana izao eo amin'ny toerany tsy hita izay tena mifampandrosoana vita hitarafan'izany ny fiainan'ny malagasy ankehitriny tsy misy fanantenana intsony aminy manao tsipaky ny mialaina sisa efa taona aza tsy nahitana nininy mainka moa fa enimbolana sisa tsisy fanantenana fa dia zao le hoe tsipaky ny mialaina tena irahantsika mahafantatra irahantsika mahita fa miainao anatina krizy sarotra ny vahoaka malagasy ankehitriny krizy tena hoe miaina tena ao anatin'ny tsifosina zay tena miaina any anatin'ny fiarahamonina majinika mihitsy fa tsapanay zany fa tena misahirana amin'ny vahoaka nefa dia tsy manana tsy misy mihitsy ny solution atolotry ny mpitondry ny azo ratsy tsy mamovo tsara izy ny ratsy ho filoha ratsy dia ratsy daholo ny manodidina azy tsisy fanantenana ireo veriasina ny fahefany ao am-pelatana ny mpitondra no nafitsika izy ireo fitondrana ny orana tamin'ny lainga ary mbola mamandalitra ny malagasy ihany tao anatin'izay fataona mahery zay sabe lainga oeraoera zay foana le zava-nisy zany tsy dia mampagaga zany fa efa zay mihitsy monina azy reny izy zao reny arabain'olona hoe tratry ny fietiny tamin'ny premier avril mampalahelo zany
tena filopirenena venao dia lasa voaviravira ohatrany le asym-pahefana asym-pahefana manana ny asana ny fahefana io e dia lasa voaviravira ny asym-pahefana ao anatin'izao fanomanana fifidianana izao hitaritsapa hoy ny fanazavana fa tsy vonina no fifidianana ny fitondram-panjakana fitiavatena sy fitiavatseza tsy misy ninona fa tsy zay fitiavatena dia fitiavatseza mbola te angalatra ihany zay zao mody mivadika indray mody milaza hoe mpivavaka indray ankehitriny mpivavaka zany mahay mamela helika zany mpivavaka zany manana fanetretena zany fa tsy hoe miponizay miteny rehetrarehetra firenena dia gadraina nefany ndao milaza fa ho mpivavaka aza miteniteny foana fa dia ny vahoaka ny tompony teny farany ny vahoaka ny tompony teny farany satria ireo vahoaka zay nangina miandry fifidianandreo manana ny hevindreo amin'izay fotoa zay teny farany rehetra amin'ny fifidianana raha mbola te hijanona anatin'izao fangitry firina izao na hanova pejy ka nankina ny fiainana amin'ny olona mahay mahavita ary tsy mpanao kobaka ambava tokony esorina amin'ny filoham-pirenena ny fahefana feno momba ny fitsanana sy ny fahefan'ny foloalin-dasy satria lasa mahatonga tsindry sy tsy maty manota ho ny mpamakafaka politika Constant Ravilson tsy mahagaga raha maro ny baiko midina sy ny fitsabahana andraikitra tamin'ity fitondrana ity ho ny fanazavany sy avitra sy olona be mbola avatsara maro ny lafin-javatra mila jerena atao amin'ny firenena hanovana ny fomba fanao tsy mahomby amin'ny fitantanana ho ny mpamakafaka politika mila iaraha-mijery ny fahefana omena ny filoham-pirenena mba tsy ampifangaro ny asan'ny mpanatanteraka sy ny mpampiatra lalàna faleovatena ny fitsarana ary koa ny momba ny haute cour de justice maninona moa nareo nanaovana tribunaly hafa kely momba nareo any fa mitovy amin'ny mpangalatra koa rehefa mpangalatra ny anareo ary grave kokoa iny zany hoe mila fanovana iny ho azo antoka maninona moa no ny président ny république no milaza hoe antoky ny faleovatena ny fitsarana nefa izy ary amin'ny fahefana anakaraha ery ary amin'ny exécutif dia dikan'izany nge ny exécutif afaka manao ny fombafomba zay rovany tenao e hatramin'ny fampisondrotana ny any izy ny président ny conseil suprême de la magistrature tsy mahagaga raha miseho avokoa ny herim-pamoretana maro isan-karazany amin'izao noho izay fifangaroam-pahefana izay eto amintsika dia tsy maintsy miseho hoe zay malagasy dia masina mihitsiny dia manangatsangan-javatra eny fa ile fitondrana ohatra ny fitondrana novana tamin'ny fitondram-panjaka ihany zany hoe ny tandapa dia tsy maty manota ary ny mpanjaka dia sady mpitsara voana io mitsika izao ny baiko ny président ny république tamin'ny lehibe ny gendarme momba n'le tany sambava baiko fotsiny zao mihitsy hoe ataovy takizao noho ny antony politika reny nga misy edikevitra zany hoe fitsarana eo ihany fa fitaovana politika ny gendarme eo ihany fa atao fitaovana politika very tanteraka ny asin'ny fahamarinany eto Madagasikara noho fifampifehezana tsy mety io akoatra ny lalam-pifidianana izay mila latabatra boribory dia isan'ny tokony atao vaindohan-draharaha ihany koa io lafiny io araky ny fanazavana trany vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray ataovy madio aloha ny tokotany ilalaovana vao miroso amin'ny fifidianana isika andao iroso ambony latabatra ahafahana manatanteraka izany tsy mila fiaraha-mitantana ary tsy mila tetezany mita nefa ny firenena ho ny fanehoan-kevitra nenty ny mpanao politika makasika ny rahapirenena ny Antsiprian'izay tsy azo idivirana ny firosona amin'ny fikaonan-doha-pirenena mialohan'ny anatanterahina ny fifidianana ho ny mpanao politika zava-dehibe ary ankinina ny fiainam-pirenena iray manontolo no iarahany rehetra midinika amin'ny fotoana io ka tsy tokony raviravin-tanana manoloana izany ny ankolafikery eto amin'ny firenena ho ny fanazavana raha tena misy favononana zany ho an'ny mpisehatra politika rehetrarehetra sy mikarakara mpisehatra amin'ny lafin'ny fifidianana ny firaisan'ny pirenena sy ny sisa tena mbola tsy taro zao fa arakaraky ny fahatarana ny fampiarana zay zavatra zay dia tsy fantatro io zavatra iseho fa izahay zany tsy mila teteza mita zay aloha zany efa naverimberiko foana zany izahay tsy mila teteza mita izahay tsy mila fiaraha-mitantana izahay nefa ny dia mila tokotany madio io firafitry ny senisy ny fomba fiasany amin'izao io mihitsy no mila fanamboarana sy fampitiniana ho ihany ny fanazavana
mila atao mazava tsara avokoa ny fitsipy-dalao rehetra ahafahany rehetra manatanteraka fifidianana madio sy mangarahara. Izahay tsy hoe mandrava ny semi fa zay mila rafitra tsy miandany tsy momba fitondrana ary olona ao anatin'io rafitra io zany a de tsy mahazo mirotsaka ho fidina na hatrany amin'ny président pokotany azy fa de tsy anao afa-tsy ho resaka fifidianana zay zany a no takinay a zay no afaka manadio ny tokotany a andraisan'ny olona rehetrarehetra anjara amin'ny fifidianana. Mety isy ho ihany ity mpanao politika ity ny tolo-kevitra sy ny tolo-dalàna entin'ireo solombam-bahoaka ao anatin'ny fanoherana hodinihana mandritra ny fivoriana teny mera momba io tontolo manodidina ny fifidianana io. Fa andro vitsy sisa dia farana vonjy-maika ny fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana raha ny tety andro navoaka ny CENI efa mahatratratra ny amin'ny 20% ny taha-pisoratana anarana ho an'ny fokotany maromaro eto Antananarivo anisan'izany ny fokotany etsy Ambanimaso mbola mitohy hatrany ny fanentanana ny olona ny fotony hanao izay fanoratana anarana izay onjalay ny arana manana Mathieu Prince. Efa saika navita amin'ny fanondratana anarany anaty lisym-pifidianana ireo olom-pirenena afaka misitraka izany izany ho an'ny fokotany Ambanimaso commune Nosy Zatoandrefana. Ireo olona tsy tratra any an-trano fa mandeha miasa sisa tsy mbola voasoratra anaty lisitra hoy se fokotany. Na izany aza dia miamiana ireo olona manantona ny fokotany manao izay fisoratana anarany anaty lisym-pifidianana izay isan'andro. Efa manao ny fanontaniana rehetra ny avy eo anivon'ny fokotany mba hatratrarana ny tanjona dia miavoasoratra ireo olona rehetra feno 12 taona ny miakatra ao anatin'ny lisym-pifidianana. Tamiko izany aloha hatreto a dia matetitetika kely fotsiny angambany raha hoe herinandro dia ny folo eo izy raha tena hisy arany dia efa presque efa vitavita fa le olona tena manana problème le hoe tsy mipetraka trano mihitsy mandeha miasa foana maraina tandro arivo le resaka refonte zany a eto anivon'ny fokotany Ambanimaso dia efa mahatratra ny amin'ny 80% zany le na eto vita. Tanjona zany hatreto a dia mahatafiditra ny olona rehetra anatin'le refonte ny tena hoe tanjona e. Raha ny tety andro navoaka ny CENI dia ny alarobia 12 aprily avy izao no hifarana vonjy-maika ny fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana aoriana io vao hiverina ny anivon'ny fokotany ny lisitra ahafahan'ireo olom-pirenena manamarina sy mijery ny anarany ao anaty lisym-pifidianana. Vaovao avy any Nosy be ihany kosa indray tsindry politika no mahazo an'iny Doni izay mbola voatazona ny amponja hatramin'izao ho ny filoha-lefitra ny distima ny antoerana ny vahiny mpangalatra tanindrazana no omeny ny fanjakana vahana fa tsy ny tompon-tany agadraina kosa ireo miady ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka toa nisy an'iny Doni sy ny namany Ravo Razafimaina sy Mathieu Prince. Raha matahoratra no mahazo ireo olona maninitra aradrary ny mpitondra lampy irorona amin'ny tandro filaminana na fonjavetrany ary tsy tafavoaka n'ireo karazana dosie mipotra amin'ny fomba tsy mazava. Anisan'ireo hiara-matson'izay ny Doni filohantistima ny Nosy be mienitra trano fitaom-pitsarana azy. Mba entina sakatsakanana ny tolona nataonay zany dia ireny ny zavatra natao nanagadranay mianadahy miaraka olona 12 koa manampy anazy zay team daholo zay menakazo io dia za moa zany fanavoaka tamin'ny garage teo dia ninihatra amin'izao mbola any eo avoaka efa nisy angamba ny teo zao na ny efatra no amohana anazy hatramin'izao mbola tsy mivoaka dia zao na tokony tamin'ny 30 teo zany izy navoaka na empotro indray zao any amin'ny 13 indray koa no fisarana azy tsy fantatra na avoaka koa izy amin'io tsy avoaka fa memempotro ohatran'izay foana zany zavatra mandava ao ny sobe eo. Le fitakina aloha tena mbola manjavazava tsy dia misy mazava fa le vahoaka any ambadika ihany zany satria mafy be le famoretana ataon'ny fanjakana. Zaho zao miporofo manamarina zany mbola enjena hatramin'izao enjena hitadiavana zavatra hafa indray hitadiavana ampidirina foana mandra-pa avitany fifidianana. Tompo mangatakata ny mponina ao Nosy be manoloana ny fanararotana ataondreo teratany vahiny mononao. Mijery fotsiny ny mpitondra izay vao maika aza manome ny vahana azy ireny noho ny fananany vola. Ireo mba miady indray tapenam-bava. Fa fantatra ny zavatra ataonay ary zay tsy manenjika nizanizanizy fa fitiavan-tany razana no zavatra masoanay isan'andro fanasoavana vahoaka ka raha mbola misy vahoaka zany mbola misy tanindrazana zany tsisy fotoana mampihembotra anay amin'izany. Izay ihany zany tena mandry tsy lavoloha mihitsy noho ny zavatra ataon'ny fanjakana satria efa tsy anjary intsony zany zavatra mahazo no manampy izay zany izay hatramin'izay
mifanehatra amin'ny karazana hoe mpanjanatany, mbola misy mpanjanatany manko amin'ilay Nosobe ao, mifanehitra amin'ireny nefa mampalelo le mpitondra fanjakana malagasy izay mitaky an'le zo malagasy izay zany iny malagasy ndray zany manenjika ny malagasy fa ny vahiny ndray mahazo vana, mena vana ao raha Nosobe no jerena sy asiany teny. Ao daholo izy zany arimo izy zany le tena le olona manao zavatra tsy anjara zany tsy voasambotra fa izay mitaky ny zongaoka zany no sambona sanany. Tsy aivina fa niadina amerenana tamin'ny isa telo andro nanajary izany mandritra ny 30 taona mahery malaina vahiny no nanagadrana no nidony ny volana jona teo no voasambotra ity mahery fony firenena ity ary tsy mbola mivoaka ny fonja folo volana teoria. Lafim-baovany sosialy kosa indray niakatra avoroeny isan'ny mponina eny amin'ny komuna Lasora atao anatin'ny 5 taona monja antony mahatonga izany ny fisian'ny fifindramonina be loatra ataon'ireo hampiavy amin'ireo komuna hafa raha ny fanazavany ny lefitry ny ben'ny tanàna miteraka olana goavana ho an'ny komuna nefa io tranga io azero manimenjanahary Mateo Prince. Manodidina ny 5 alina latsaka kely ny antotanisan'ireo mponina atao amin'ny komuna Alasora ny taona 7 raha ny antotanisa azy farany. Ny tombo avoroen'ny io isa io anefa ny mponina amin'izao fotoana noho ny fifindramonina mitranga eny amin'ity komuna ity. Nambaran'ny lefitry ny ben'ny tanàna eny an-toerany fa isan'ny antony mahatonga ny olona hifindramonina eny amin'ity komuna ity ny fieverina fa mbola malalaka ny komuna Alasora no sady tsy lavitra ny renivohitra ihany koa. Tao anatin'ny 5 taona monja dia fa nanakaiky ny avoroeny ny isan'ny mponina eto amin'ny komuna Lasora noho izay mahabetsaka ny mpiavy sy vahiny izay manorom-ponenana ety aminay ety amin'ny komuna Lasora dia ny tsefokotany moa no tonga dia mahita avy hatrany an'izay olona vaovao tojo an'io fokotany izay dia mantany izy sy mangataka ny taratasy fanamarinana fifindramonina avy any amin'izay toerana ny alan'ireo olona ireo ka hifindrany ety amin'ny komuna Lasora ary ireo olona mandray vahiny kosa dia manantona ny fokotany avy hatrany manoratra an'ilay olona vahiny ao amin'ny boky mahiny eto amin'ny komuna Lasora. Mampahafantatra avy hatrany ny carte mobile eo amin'ny sefokotany hoe misy olona vahiny tsy amin'ny rayanina na rayanina dia avy eo ny sefokotany manantona ny olona hoe mba hiangaviana ianareo hanoratra anarana anatin'ny boky mbahiny. Zay ny fipetraresinay aloha eto amin'ny anivon'ny komuna Lasora. Eo ihany koa ny fampilazana avy hatrany raha misy olona sarotra entanina amin'izay fanoratana anarana anatin'ny boky mahiny izay fampilazana avy hatrany ireo mpitandro filaminana ataon'ny sefokotany. Isan'ny miteraka ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ny alabotry ny tranga misy eny an-toerana io raha ny fanazavana trany saingy misy hatrany ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitandrony filaminana sy ny carte mobile izay naveriny komuna iasa rehefa nandray fahefana ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana. Lafim-baovao ny fampianarana misedra olana indray amin'izao ny avy amin'ny sekoly tsy miankina raha ny fantatra dia voatery izy ireo tsy maintsy manarama informatisiana ampiditra ny anaran'ny mpianatra anaty base de données vola tsy maintsy aloha indray izany ho an'ny mpianatra anala fanadinana baccalauréat. Jessica Miray Tairiniana. Hatramin'izay ny office du bac hatrany no mampiditra ny anaran'ny olona analany fanadinam-panjakana baccalauréat ao anatin'ny base de données. Niova kosa nefa ny tamin'ity taona ity satria tsy nisy intsony informatisiana ny asa atao amin'ny office du bac. Raha ny loharanom-baovao voaray tsy voalonika raha manizy ireo ka voaterina janona mpiasa manodidina 50 eo eo. Voateraka izany ny sekoly tsirairay avy na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana no mitady informatisiana mampiditra ny anaran'ny olona atao anatin'ilay base de données antsoina ihany koa hoe canevas. Vola tsy maintsy nalohan'ny sekoly ankoatra ny sara-pisoratana anarana nala fanadinana izany 500 ariary isaky ny mpianatra. Efa sena mandoa droit ny mpianatra eny amin'ny sekoly kanefa amin'izao fotoana izao dia ny sekoly inzay nasena mandray andraiky tsy amin'ny fampidirana amin'ny resaka informatika ao anatin'ny misy canevas omeniny avy amin'ny office du bac. Tsy haiko hoe inona ny aton'izay hoe tsisy informaticien ve ny ao amin'ny office du bac ny ala daholo ve ny tompony andraikitra rehetrarehetra tokony ampiditra an'izay données ny ankizy rehetrarehetra izay fa ny sekoly inzay nomena asa be zay tsy vita tena tsy vita sy betsaka ny candidat sekoly dia tsy vita ny izy dia zay mila fahampieritsiretana hoe ahoana sy ahoana misy tsy voalova ve ny karaha mampiasa tao amin'ny informaticien tao amin'ny office tao sa hoe ahoana. Misy malasa teo ny farafanantenana ilay canevas tany amin'ny office du bac. Filaharam-be teny an-toerana noho ny tsy fahafehezan'ny sekoly sasany ilay fenoana. Fanaovana ambany zavatra ny fampianarana no andraisan'ny sekoly izao zava-mitranga izao. Tsy mivola aloha loatra ny olana hoy izy ireo fa asa tsy tokony ho atao ny voatery tsy maintsy natao.
raha nisy aikolon tsy miankiny iray nanaovana efa nadiadiana izao voaterina narama informatisiana nanao ny asa nandritry ny tapabolana manodidina ndray etsy ariary eo no nanaramana azy. Tapitra ny fampalalambavao tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany sy atony mahazatra moa dia ny fandaranao namarina any Global News ary ny dinika no arainao aorian'izao fampalalambavao izao. Black Panther Wakanda Forever io kosa no lohateniny aronan-tsara indray miseho atolotry ny ambiasaonao amin'ity androany ity ny sampana fampalalambavao. Mame fotoananao amin'ny raha mipetry indray avelo maro tompoko.